Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray lasana vavimalala no ionana amintsika amin'ity androany ity. Arabanantsika tsirairay avy izay tratrantsy miaraka aminay tonga eto indray amin'ity androany ity, hiaraka aminay ao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia fiadanana tokoa ao amintsika tsirairay avy marety hatramin'ny farany fa izaho matoky fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity. Raha anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Resy lahatra amin'izany ravana malala. Ka rehefa tonga eto ihany ianao dia ny angatahako aminao dia izao hoe maharety hatramin'ny farany dia indray sasany inoko fa anao mahazo hery hiatrehanao na dia ny amin'ity alina ity sy ny rahampitsonao azy ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Androany ny hiditra voalohany teto androany, izay miditra voalohany moa dia mahazo tsodrano mahafinaritra be. Ny hiditra voalohany teto androany dia nanavavitsika Nambinintsoma-Kirinina ao avy any Koweity. Raha Nambinintsoma-Kirinina dia mena an'ity tsodrano ity miaraka amin'ny ianareo rehetra any Chine, any Koweity, any Arabia Saodita ary any Madagasikara miara-misitraka an'ity tsodrano teo amin'ny bokin'ny Job. Bokin'ny Job toko fa 7:30 izay vaky zao midana Jesosy raha miaino ka manaiky azy izy dia lahany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Halleluia. Raha miaino ka manaiky azy izy, miaino dia manaiky, dia ny andron'izany olona izany dia holaniny amin'ny fiadanany ary ny taonany holaniny amin'ny fahafinaretana. Mino fa raha ianareo ireo isika rehetrarehetra eto hiaino dia anaiky an'Andriamanitra dia izany no fiainantsika. Ka dia omenanao izany teny izany Nambinintsoma-Kirinina, mino fa tsy hainao intsony ny ampianarana izany hiaino sy anaiky an'Andriamanitra izany. Dia ny tsodranko aminao izany dia holany amin'ny fiadanana ny andronao ary ny taonanao amin'ny fahafinaretanao, amin'ny fahafinaretana. Halleluia. Ny tompo raha Nambinintsoma-Kirinina avy any Koweity. Raha nambavy kananany hiditra faharoa tao eto France, Razana Monique Koweity, Marie Hortensine Koweity, Bertsava Koweity, Koda Léonie Arabie Saoudite, Razana Monique Koweity, Artisanat de Madagascar, Lina Madagascar, Artisanat de Madagascar eto France, Marie Hortensine Koweity, nena mainso Italie, Lovlitina France, tonga so Kadakamalala France,
ao ihany koa razana Sosilvie Arabie Saoudite tahiny tompo i Kodanila Belgique Yama Koweït asany apôstôly lalàna Madagasikara tsy namboara-melona nambinina eto France tahiny Jesosy itody raonso France Genevre Mananjara France mampionina France Rantalia Marisalinina Madagasikara tonga soa daholo rehetrarehetra faly be mahita anareo ao ihany koa i fahabeolazana kadava Koweït Miriara Andriamalala Madagasikara tahiny Jesosy mihaja Jesosy mpandresy Madagasikara Marie-Jo États-Unis Angèle Pagès France tous Jesosy Madagasikara Allemagne Célina Rozmina France Bartel Madagasikara Erika Raka France tahiny tompo isika rehetrarehetra faly mahita anareo ary ny faniriko dia zao hoe aharitra hatramin'ny farany daholo isika rehetrarehetra maly moa tapaka ny fandaharantsika soa ihany eo tapitra ny toriteny tapitra ny fizarana fahatsapana dia atao anatin'ny iritsika ny tapaka dia averiko foana fa raha tapaka ny fandaharantsika dia tonga dia rahapisontsika miona ary raha diako ny tapaka sanatria androany dia rahapiso letsika tonga dia miona aingonirina andrina solo France Soameva France Tina Rakotoarizaka France Eliza Tsiala Koweït tahiny tompontsika menaka amin'izao tsika roary milohan'ny zavatra rehetra ndolotsika hivavaka ndolotsika metraka ty fotoana ty eo ampelantanan'Andriamanitra ka andao ao ampandrosoantsika ny ranavavitsika alleloia ny ranavavitsika Kodanela avy ao Belgique ao izy no hivavaka fanomboana metraka fotoana ampelantan'Andriamanitra dia avetsika hiditra amin'ny fandarana ny hira sy ny toriteny androany rahantsika amin'ny ranavavitsika Marie-Jo nivavaka firenena rahantsika amin'ny ranavavakadaka aleo indray ny ekipa araka amiko eto androany za moa etany mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra dao alohantsika hivavaka tahiny tompo navavaka Kodanela anao ny fitenenana sitrika pasterna amin'ny fitenenana tahiny Jesosy ka rehetra tahiny Jesosy pasterisme menakaby mbola hiara-mivavaka atsika trahantsika ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra Andriamanitra reny tsara voindrindro saotra anao amin'ity fotoana androany ity mbola faly sy dera nomeny voninahitra anao mbola nomenao tombonandro zay Jesosy mbola mahitra ny masonay mbola mahavita miteny ny vava sy ny feo amin'izao fotoana izao mbola sokafinao Jesosy malalo ary mbola narovanao zay tamin'ny teny tamin'ny lalana reny na ny toromasonay dia mbola narovanao zay Jesosy malalo misaotranao saotra amin'izany rehetrarehetra fiarovanao anay tsirairay iaby fitantananao anay tsirairay iaby Jesosy eny Jesosy fa manoda koa zay dia tsy mendrika eo anatrehanao tompo malalo dia hifonako eto anatrehanao zany mangataka ny familahn-keliko sy famindram-ponao amin'izao fotoana izao diovindray zay tsirairay iaby ity handray izany fampianarana avy aminao handray ny teny avy aminao ary handray ny teny mamy avy aminao koa saotra tombo tsara indrindro saotra mizana rehetrarehetra kanefa tsy miafiny aminao zay tsirairay iaby ry Jesosy dia aoka ny fananao masina mamangy anay isan'ny tokantrano isan'ny dohan'olo ary kasenao fonay tsirairay iaby ary aoka izay teny izay zarainy eto na ny famelam-belarana na ny fampianarana na ny toriteny zany Jesosy na ny vavaka firenena aoka indray milatsaka ao amponay sy ansainanay tsirairay iaby tsy misy verina na dia litera iray Jesosy malalo dia samby handray izany teny avy aminao zany izay tsirairay iaby ary ny mpanomponao lahy sy ny mpanomponao vavy izay zara teny eto dia aoka izy ireo mba hery mba hitendrenao koa ny lailan'izy ireo anao manokotra ny feon'izy ireo ary fananao masina ny mirotsaka ao amin'izy ireo amin'izao fotoana izao Jesosy tahaka izany koa ny olo izay kivikivy Jesosy mbola maro koa mihezika naraka izany fandaharana zao amin'izao fotoana izao dia aoka ny tagnanao mahery ny tantiny izany olo izany mandamina ny programany Jesosy ary mahatonga izy mba eo afaka anatrika eto amin'izao fotoana izao Jesosy saotra amin'ny izany rehetrarehetra izany tahaka izany koa Jesosy mbola misy ny sisa lamany ao ny managnola dia mihaino teninao zany olo zany dia efa afaka
mahery ary ho salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mangataka ny ranao mandrakotra ny connexion anay amin'izao fotoana izao. Tananao mahery dia voly sy satana tsy afaka mangelingely ny connexion anay sy izay tsirairay aby izay anatrika eto. Aoka ny ranao mandrakotra anay tsirairay aby. Misy saotra amin'izany Jesosy malala eo, saotra amin'ny rehetrarehetra. Alleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra ny ranam-bavitsika ko Danielatsika tao anatin'izay vavaka izay nentina, vavaka matsiro izay nentina tamin'ity androany ity izay. Andriamanitra manankiray pasoavana ane hamaly fitianao dia mitombo sady mitombo fahasoavana dia tonga avy amin'ny ambony indrindra ranabavy ko Daniela. Halleluia. Dia Andriamanitra manankiray pasoavana hamaly fitianao. Misaotra indrindra andaotsika anao hira. Alleluia. Ireo amin'ny ten'Andriamanitra dia anao hiritsika. Ity hira ity dia mahafinaritra be izy ity. Atolotra antsika tsirairay avy ianao ny tokiko, izay ny titatra. Alleluia. Misaotra ny nameny hira fa tena tsara be ity hira ity. Dia menofinaritra dia ohatran'ny asaitsika to dia hitra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra entina ranam-bavitsika Marie-Jo Tay Topary menofinaritsika rehetrarehetra. Ianao ilay fitarainako, ianao mahalala ny tantaram-piainako, na mandeha aho na mitoetra fantatra hanyanko rehetra. You're
Halleloia, tsara be le hira misaotra zay nanolotra n'izy iny voalohany dia ranambavy Rose Minana nanolotra n'izy iny tato anatin'ny hitako nanolotra n'izy iny tato voalohany tato anatin'ny groupe dia misaotra azy fa tena tsara ny hira. Halleloia, dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Izy zany mety mbola tsy voarava mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Tina Rakotoary Zaka, France, Elizatsiala Koety, tonga soa Ando Andry, France, Felana Rakoto, France, tonga soa Andelina Suzelle, Suisse, tena tsara be ozy izy nambinina. Selina Rose Mina, tahiny Jesosy, France, Kristina Sara, mbola tsy fantatro izy misy azy, fa Viola Zanakandapa, soa meva, tahiny tompontsika rehetrarehetra, tonga soa daholo. Inona moa no vaovao tiana lazaina? Tsy dia misy ngamba fa tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra antsika. Halleloia. Ranambavitsika Marie-Jaune hitondra ny tenin'Andriamanitra dia avy eo avelety no milabetra ny tenin'Andriamanitra. Meno finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra. Tahiny tompo ary ranambavy Marie-Jaune hanao avy hatrany ary ny fitainainana. Tahiny tompo. Fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao vavaka fiambenana izao dia fiadanan'ny tompo ihany koa ho an'ny pasteur mianakavy. Fifaliana ho andray ny fampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity. Ny tenin'Andriamanitra izay entiko amintsika androany dia ao amin'ny Isaia 30:1-20. Isaia 30:1-20. Ny soramandry mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ny anjon'ny Israely no nanaovany fihavanana tamin'ny Egypta sy ny mbola amindrana fo aminy. Vakitsika le teny eo amin'ny 1:20. Fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny ao voanao manao hoe ity ny lalana ka andehano. Amen. Zany teny fohifohy zany indray no ifampizarako amintsika amin'ity fotoana androany ity. Andriamanitra dia miteny amin'ny olona amina fomba maromaro. Ohatra zao hoe Andriamanitra dia mety hoe amin'ny alalan'ny nofo izy no miteny, mety hoe amin'ny alalan'ny fahitana ao anaty vavaka, mety amin'ny alalan'ny teniny ihany koa, satria Jesosy efa laza hoe reny ozy izy no manambara, dia mety hoe amin'ny alalan'ny zavatra manodidina antsika ihany koa. Be da be zany ny fomba hoentin'Andriamanitra hitenenana amintsika olombelona. Ny zavatra hitantsika nefa matetika na dia efa averimberina amin'olona foana raha ny teny, na hoe averimberina amin'olona na dia efa miteny eo am-pototsofon'ny olona raha ny Andriamanitra na ny fanamasin'Andriamanitra, dia mbola be da be ihany no tsy mety manaiky. Indrindra moa amintsika izay hoe mivavaka, tsika moa izany efa hoe tsika malagasy dia hoe kristianina ny tena ankabetsahantsika, hoe mpanaradian'i Kristy, dia nefa ny be da be tsika no tsy mihaino, be da be tsika no tsy mety manaiky, tsy mety makatoa ny zavatra izay ataon'Andriamanitra amintsika. Efa miteny amintsika amin'ny alalany zavatra maro be Andriamanitra mety eny amin'ny manodidina antsika eny, fa eto dia izara amintsika ny amin'ny hoe fomba fitenenan'Andriamanitra ao anaty fahitana, ao anaty vavaka, na hoe fitenenan'Andriamanitra amin'ny alalany teniny. Izay zany no resahako amintsika amin'ity fotoana androany ity. Nisy fotoana ary havana ny vavaka, rehefa nitokana ny vavaka dia tao anatin'izany fotoana izany ry havana, rehefa tafaray ny vavaka tamin'ny fanahy sy ny fahamarinana,
dia tena hoe torotoro fo torotoro fanahy be atao anatin'le vavaka saotra an'Andriamanitra ny amin'ny andro ny tontolo andro sy ny sisa somary atoandrotoandro tamin'ny 12 atoandro teo angamba ny ahako no vavaka na tsy tadidiko moa izay dia rehefa vavaka ary havana dia tao anatin'izany dia nampahitan'Andriamanitra ny fiainako a nampahitan'Andriamanitra sary ny tenako a izay manao sorta fo kely a dia manao kavina be a dia miravaravaka be mihitsy a manao lokomena manao makiazy a manao manamboatra volomaso tena hoe niova tena hoe tsy le tarehako amin'izao mihitsy fa tena hafa mihitsy izany a no hitako tao anatin'le fahitana dia ohatran'ny taitra kely aho anaty vavaka dia rehefa avy eo ry havana tao anatin'izany dia naseho any anahy ny pasteur mivady eto akila ny sary anankiroa no naseho any anahy sariko a manao an'izay pose zay tena hoe tena tsy tiako akory ary tsy ilaiko akory raha hoe mijery ny fiainako amin'izao dia tena hoe tsy ilaiko akory izany dia nahitan'izy vady dia tao anatin'izany ry havana tena hoe nisy fanan'Andriamanitra mihitsy tena nyteny tamiko hoe ianao ozy izy a iozy izy ny fiainanao a raha ohatra tonga teto amin'ity firenena izay misy aty a zany a dia naseho any anao hoe io ozy izy ny fiainanao ny pozinao raha ohatra hoe tsy nahita andreto izy mivady reto ianao raha tsy nahita le fandaharana andramoka izao a zany a nandalo teo amin'ny fil d'actualité-ako a dia ohatran'io sary izay naseho any ao anaty vavaka io ny fiainako ry havana malala nefa zavatra tena tsy tiako mihitsy haketry tena hoe mijery azany a dia rikoriko ry havana malala hoe tena tsy te hanao an'izany ntsony tokoa ary tao anatin'izany ry havana malala tena hoe faly be a nisy fiadanana nidina be tao anatiko ry havana sady tena hoe tandranomaso a tena hoe nisy fiadanana satria tena natsapa hoe tena ty Jesosy ry havana ary raha hoe za tsy mitady n'ity fandaharana ity tena teneko anao izay manaraka an'izao fandaharana izao tsy nitadiaviko izao ary tsy nentin'olona teto tsy hoe nisy ny teny amiko hoe ary misy fiangonana ohatr' izao za ry havana efa nanana fiangonana izay nisy ahy rehefa mivavaka taloha ny andehanako taty amin'ity firenena izay nisy aty fa ny zavatra rehetrarehetra androany tena teneniko anao hoe tsika sendrasendra no hitondran'Andriamanitra anao eto raha ohatra ianao mpanaraka eto fa ohatr'izany raha nanokatra ny émission an'izy mivady reto dia tsy nieritreritra mihitsy hoe ho lasa eto na hoe ho lasa mpitoroteny eto tena tsy nieritreritra an'izany ary tsy programako fa tena hoe fanamasin'Andriamanitra mihitsy ny nampahitana an'le izy ry havana ary naseho anaty ao anatin'izany ry havana hoe ohatr'izao ozy izy ny fiainanao raha ohatra ianao ka tsy teto ary tena hoe nisorako an'izy mivady mihitsy izany hoe nahitako azy satria tena hoe fitaovana lehibe izy nampiasain'Andriamanitra ry havana satria tena nisy fiadanana taty anatiko satria tena hita izany miariary havana hoe tsy sitrapon'Andriamanitra tsy sitrapon'i Jesosy ny anaovako an'io zavatra io tsy sitrapon'Andriamanitra ny ahatonga ny fiainako ohatran'io dia nampahitany anahy ilay fandaharana izay somary nandalo kely teo amin'ny actualité-ako tamin'ny taona 2020 ry havana malala ary tao anatin'izany ahako dia rehefa niditra tato anatin'ny groupe ary havana malala dia za moa nanaiky foana ny fitondran'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianao mahafantatra fa matoa no entinao amin'ity zavatra ity dia fantatra hoe malala ny hevitra ivira misy zavatra ngery havana mety hoe tsy azontsika tsainy mety tsy azontsika mihitsy hoe ahoana ary izany fitondran'Andriamanitra izany fa firy-taona ty aoriana efa 3 ans mahery kely izany izay no natonga eto amin'ity andramoka izao ity dia izao vao nampahitany an'izany ry havana malala dia tena hoe voakasika foko ry havana ary tena hoe sotra an'Andriamanitra lehibe ary tsapako hoe tena hoe tia Jesosy ry havana tena tia Jesosy satria tena zavatra tsy tiako ny sary asehony anao hoe zavatra hoe hiainako za zany dia havana malala androany raha miteny aminao eto hoe
tsy kisendratsendra ianao raha mandalo eto fa zay tetezay zaraiko ty hoe Andriamanitra miteny amin'ny alalany zavatra maro ny fiainantsika, mety any amin'ny sofintsika any, mety efa ela ianao, mety amin'ny alalany teny zay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra aminao ry havana, mety mitory aminao eto izy, mety henonao manao aleloia, manao amen ianao, fa nefa ianao tsy mety mankatoy satria mbola mametraka fanontaniana ianao any amin'ny sainao. Fa androany ry havana tena hoe manentana anao hoe mandehany ianao mitokana mivavaka. Rehefa mitokana mivavaka ianao ry havana amin'ny fanasy ny fahamarinana, tena hoe mivavaka amin'ny fonao, apetrao amin'ny Jesosy ny fanontanianao ry havana malala, apetrao aminy ny fanontanianao, fahamaly ianao anatiny io vavaka izay ataonao io izy. Rehefa tena mifatoka ianao dia davo Andriamanitra ny fotorotoro, inona ny sitraponao hoe fanampihenoanao an'izao teny izao any, nefa tsy mety mankatoa satria tsy mety manaiky ny nofoko. Fa androany te antany anao hoe marina ve ty, dia ho ambarany aminao ry havana. Raha tonga ny fanahy fahamarinana ozy ny tenin'Andriamanitra dia izy ny hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Amen. Dia izay indrindra ry havana ny tiako zaraina amintsika itony ty tenin'Andriamanitra ty androany tena hoe tsy tonga fotsiny le tenin'Andriamanitra fa te zarantsika sady te hijara izany hoe fahatsapana hitako tao anatin' izany favaka izany nampahitany an'izany hoe raha mandalo eto ianao androany dia tsy kisendrasendra ny atongavanao eto, fa mana programa ho anao ny tompo, te hanafaka anao ny tompo, te hitondra anao amin'ny fiainam-baovao Jesosy ry havana malala. Androany tsy fantatro hoe efa firy ianao nanaraka teto dia te hiteny aminao hoe sokafo ny masom-panahinao ndany ianao mivavaka antanio tena sitrapon'Andriamanitra ry havana. Fa ao anatin'izany dia iseho aminao voninahitr'Andriamanitra, ao anatin'izany dia ampafantatra anao na zavatra ho avy ara ozy izy dia antanio izy ane ry havana, efa miteny an'izany na zavatra ho avy dia antanio ozy izy. Ina mory ry havana manakana antsika tsy antany ny fanamasina, tsisy bedy manontany ny fanamasina, tsisy bedy mizato oetra ny tenin'Andriamanitra zay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra aminao. Fa mandehana mitokana ianao mivavaka dia ahita an'izany famandiny fanamasina, tsy takatry ny saina izany ianao, fa be da be ry havana ny zavatra ampisehoany io fanamasina io tsy takatry ny saintsika, tsy azontsika, fa nefany asehony antsika amin'ny fotoana. Halleloia. Dia izay moa izany ry havana no teny aza izarako tamintsika teo hoe tsika izany mila connecté amin'Andriamanitra, mila sensible ny fontsika ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny alalan'ireny izy no miteny amintsika. Ao anaty vavaka izy afaka miteny amintsika. Dia izay ry havana no ampitaiko amintsika tsirairay avy androany hoe raha misy fisalasalana ao anatinao dia mandehana ianao vavaka, fa hiteny aminao amin'ny fomba tsy takatry ny saina izany fanahy masin'Andriamanitra any, hiteny aminao izany Jesosy izany. Ao anatin'ny fosy fanahy mivavaka ianao dia ho hitanao izany heriny izany asa eo amin'ny fiainanao. Dia mino hafa izany teny fohifohy izany ohatra karazana fampianarana na taridalana kely vitsivitsy izay zaraiko tamintsika tsirairay avy androany izany dia mino fa hanova ny toe-ponao atonganao hiala amin'ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoketo moa izany fa dia fijerejejona moa izany io zavatra io ry havana malala, rahantsika mahita sy mahafantatra izany fijerejejona tsy sitrapon'Andriamanitra, nefa be da be tsika mbola manaraka an'izany satria jambo tsy haiko hoe tsy fantatro hoe ahoana mety mpanompon'Andriamanitra ve tsy manambara antsika tsara ny tena sitrapon'Andriamanitra, fa tena hoe sitrapon'Andriamanitra ry havana. Dia izay nahatonga androany nizaran'ity zavatra ty, efa ela saika izaran'ity fa saingy mbola tsy tonga ny fotoanan'Andriamanitra, fa tamin'ity androany ity afaka nizara dia voninahitra ho azy rery any dia matoky fa mikasika antsika tsirairay avy izany tenin'Andriamanitra izany. Alleluia, amen. Alleluia. Ankasitraka indrindra raha nabavy Marizô. Alleluia. Mahafinaritra be le izy, mahafinaritra be le izy any any amin'ny tsy fantatra ihany misy zavatra ataon'Andriamanitra. Izay tokoa le izy mamafy izay
dia fanamasina manondraka ny ambadibadika dia mamangy anareo ny ambadimadika any ary mahafinaritra be mihitsy fa tiako be mihitsy io verset io tena misaotra anao fa tena mahafinaritra loatra io verset io ary mbola tsy ary nitoriana teto io verset io saorako anao zany ary dia tokava amin'ny ambony indrindra mitombo sy dia mitombo fa soava dia maherezatra ny amin'ny asan'Andriamanitra raha navavy Marizao moa 3 taona tokoa zay ny rahany tamintsika teto ary tao anatin'izay 3 taona izay dia efa isan'ny mpiara-miasa akaiky izy anisan'ny mpiaraka aminay mandrindra atao anatin'ireo fandala izy mpandrindra nireo mpandray anjara reo ohatra mba diakony eto amin'ny raha fiangonana zany tsika dia izy ny diakony halleloia isaorana azy zany fandavan-tena lehibe zany ary Andriamanitra mbola toy hamangy anao foana halleloia any amin'ny toerana izay misy anao any hitaridarinanao izy hitantananao amin'ny tanana ka vanany fahamarinany any Andriamanitra misaotra antsika rehetra koa makasitraka fa fakasitrahana reo dia mampahery an'zareo foana tainy tompo mbola tsy narabaiko teto nabavy Rodine Marie Eulalie Marie poety raha nabavy Manambotsoa France Sarindra Raingo Madagasikara tonga soa Sarindra Sanasoa tonga soa Sanasoa mbola tsy fantatro hoe avaiza mety Koety ngamba le Fabrice ohatra nefa narina tsy dia vaovao tamiko eto Mojida Koety tonga soa Kristina Sara tahiny tompo tsy haiko nefa namaly hoe avaiza moa misy azy na tsy avaiza fa mbola tsy tadidiko Rantalina Marie Charline na Madagasikara Ajadomona Allemagne Bartele fandrabaiko teo Normalala Seheno Madagasikara tonga soa daholo zay daholo ngamba efa narabaiko teo ngamba ny ankoatran'izay halleloia dia maharitatra amin'ny farany daholo any Koety izy any Koety zany iza le teneniko teo raso hoe i Fabricia Sanasoa Fabricia teneny Rodine io any Koety zany Fabricia halleloia dia Kristina Sarako ngamba ny tsy fantatro na any na iza halleloia tahiny tompontsika rehetra Isaia 30 andiny faraiky ambinipolo ole tena Andriamanitra fa na mivilo amin'ny akavanana ianao na amin'ny akavia na mivily amin'ny akavia ny sofinao dia andreteny avao ivoanao manao hoe ity ny lalana ka andehana ohatra zao zany sary zany mandeha ianao dia misy feo tsy tianao mihaino anazy henonao fa miezaka ianao mivily tsy haino an'le izy raha miteny anao tao amin'ny sofinao havanana le teny dia afaka mandeha mivily amin'ny akavia ianao dia misaraka amin'ny feo atao amin'ny akavanana raha mifanohatra amin'izay dia mifanohatra amin'izay fa ny olana le teny sady tsy atao amin'ny akavia tsy atao amin'ny akavanana na ivily akavia anao na ivily akavanana dia izy ao aoriananao zany hoe manaraka anao ity zany ianao dia ity le teny dia manaraka anao ilay feo miteny manao hoe ity ny lalana ka andehana na hoaiza ianao na hoaiza zany dia misy feo miteny amin'ny sofinao le teny io aoriana tsy mety mialo aminao miteny hoe ity ny lalana ka andehana misy teny anankiray zay mahafinaritra antsika ery any amin'ny Isaia 1:7 dia ny fasiva manao hoe izay rehetra novidiko dia tsy mba nariko vakitsika izay teny zay aloha Isaia 41 zay Isaia 41:9 ole tena Andriamanitra manao hoe ianao zay matantanako avy tany amin'ny farany tany ary natsoko avy tany atsisaka ka nylazako hoe mpanompoko ianao efa novidiko ianao efa novidiko ka tsy mba nariko misy famaritana ataon'Andriamanitra zany misy faritan'Andriamanitra zany hoe ity olona ity anaty ity olona ity novidiko dia ity olona ity tsy mba nariko io tsy hoe any amin'ny lafin'ny problème ihany io hoe misy problème ianao zany mandalo ady dia tsy arian'Andriamanitra ianao tsy zay ihany tsara fantatritsika izay fa tena tsy tian'Andriamanitra ho very tsy tian'Andriamanitra hiala alleloia
tsy tian'andriamanitra iala iza andehandeha iza tsony ry avako. Zany io zany tena miteny mihitsy manao hoe naiza leanao a ninninny nataonao a de zao efa n'andriamanitra efa voafidy n'andriamanitra. Rehefa araka ny teny teo any anatin'ny problème antsika no mieritreritra an'izay za nge tsy arian'andriamanitra zany e, fa tsy arian'andriamanitra tsika rehefa nofidiny de arahany naiza arahano a naiza. Halleloia. Tena arahany naiza na mandeha amin'ny akavitsika na mandeha amin'ny akavanany tsika de tady dio ry havana fa eo anatrehan'andriamanitra isika. Miala tsiny kely a, miandry kely tsika azafady a. Halleloia. Misy namboarina kely vetivety averiko le izy teo Andriamanitra miteny hoy Andriamanitra hoe ianao izy efa avy mitatambatra re mahita Andriamanitra zany tsika mitatana antsika avy any lavitra any de tsy mijanona io fitondran'Andriamanitra io fa efa avy any afara ny tany avy any an-tsisiny hoentiny no fidiny de tsy voafetra tsony ny lalana le fa miaraka aminy foana ary tena ndraisy ny antanana de ozy izy aza matahotra ianao fa momba anao aza merikerika foana fa zany Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao. Miatrikady ianao zany de ampahereziny, raha tiliady ianao tsy resy fa vonjeny eno izy izy mitantana anao amin'ny tanana akavanan'ny fahamarina koa. Zany hoe misy olona zany rehavana rehefa nitodian'Andriamanitra io olona io de tsy afaka amin'Andriamanitra intsony. Ekena mety hanandrana ivilany amin'ny akavia olona io, mety hanandrana ivily amin'ny akavanany olona io, fa misy Andriamanitra aorinana, misy feo an'ny fanahy masina, feo amin'ny fanahan'Andriamanitra aorinana miteny amin'ny foana hoe ity ho an'ny lalana de andehana avio ahenao aty, ity ho ara. Misy maro be ny olona mare an'izao fahamarinana izay toritsika izao. Mahavarina tokoa fa isika rehetra samy natsapa daholo, niza samy natsapa daholo hoe ohatra somary hafahafa ty filazantsara ty ohatra ny tsy mitovy amin'le rehetrarehetra nenantsika hatramin'izay satria nahoana lasa misy zavatra fadina zany, lasa misy zavatra tsy azo atao zany nefa mety foana mivavaka ihany tsika fa tsy malalaka tsara ary zay de mitsotra amin'ny filazantsara toriana eto amin'ity fandarantsika ity de takataka ny somary ohatran'ny misy teritery ao ambadika, misy teritery ao anatiny. Inona le teritery ao anatiny? Misy zavatra maro izay tsy afaka ialana fa tsy maintsy raha misy ary tsy tonga zany ny olona de tafatsahan'ny eto. Maromaro any ravina nefa mandalo tsy fandarantsika ty rery, tsy ty rery ny teneko satria tsy ty fandarantsika ty rery no mitory fahamarinana. Ireo fahamarinana toriana de zay ao amin'ny Baiboly. Ozy zao tory taloha hoe secte ty fivavahantsika ty. Zay koa tamin'ny voahiditra tamin'izao de zany mihitsy ny ane tena tafiditra ty amin'ny secte tsika ary ne inona ny atao? Andao aloha andramana satria to mahavaka ny araka ny tenin'ity fanompon'Andriamanitra ty to hain'ny Andriamanitra ty tompona ty hono no manafaka atsika amin'ny olana tena andramana. Tsy vitsy zany olona tonga de vao mijery indray mandeha eto ka mare fampianarana. Raha mijery indray mandeha eto le olona ka tonga de teny fampaherezana be tonga de eto le olona ny apitso.
fa be debe ny olona maheno eto mivingivona ny tena mahatonga ny olona mivingivona eto rehefa volana desambra rehefa le itorentsika hoe tsika tsy mankalaza krismasy de androany zay zao misy olona maheno an'izany de alakely indray aloha tonga ny olona de tsy mijeritso aloha tsy maharaka tsony loha lasa aloha mivily amin'ny akavia lasa aloha mivily amin'ny akavanana fa tia ny zavatra tena ambany marianay zay moa tsy afaka manoatra zay zany misy olona zao hoe tonga eto androany de tsy tonga eto tsony rapitso de zay tsy mba manao an'izany hoe mandeha mandodona n'iny olona iny hoe tahiny tompo tsy hitanay ianao maly fa taiza to tsy hitandray mbola tsy nisy taminareo nga mba nataony mivady an'izany teto atram'izay ary ho mandrak'izay hoe hitanay eto androany de tsy hitanay rapitso de andefasanay be fa naninona ny tsy tonga hava moe mpafalerizana hitanao maly de manino any tsy tonga tsy manao an'izany zay fa zava-mahafinaritra rehefa de zao misy any am'ireo raha ohatra zany misy olona zato nahita de naheno any fampianarana ohatry ny ay sarotra zany ohatra be zavatra ohatry ny tandremana eto zany de lasa le ny zato reny fa ny zavatra tena teneniko anareo mahafaly anay misy anankidimy am'ireo zato reo tsy folo fa anankidimy am'ireo miverina ao arinao inona ary mahatonga an'ireny olona reny miverina misy feo reny ao ary zao ny zavatra tena mahavariny tsy le olona zato mare an'izay feo zay tsy le olona zato maka ohatra zany am'le zato zany hoe misy olona zato zany ray maheno hoe sika reto tsy mihinana zava-padina tena tsy azotsika atao reto mihinana an'renenakosy fa efa tenen'Andriamanitra hoe biby maloto rena de misy an'izay maheno an'izay zao ny olona sasany eto de say tika le zareo tsy mihinana kiso ndao andery reto ohatra zato lasa jery kely de lasa reny zato reny de zay tsy afaka manoatra am'ireny tsy afaka anao nininina am'ireny zay ary teneniko anareo fa raha mbola izay mivady ary ny teny am'ireny reny mba miferena mombotse fa mba hitanay toe ampy anareo maly fa mba faly ery zay vomereny olo reny tsy miverina zany ary zany no antony anisan'ny antony ngeza be tsy namelan'Andriamanitra atsika anokatra fiangonana raha isika reto manokatra fiangonana de mety hampalahelo kely ihany satria mety tonga ny fotoana olona dimy ngamba ny tonga mivavaka ao rehefa tonga ny fotoana hitoriana fahamarinana aleo eto amin'ny tambajotra serasera eto zay tonga eo zay tsy tonga mampalahelo fa atao ahoana moa fa mbola ho avy ihany ny fotoana de zao tokoa misy taminareo reo tsy teneniko le anaran'le olona fa fantanizy hoe izy tany amin'ny tamin'ny 2018 vananomboka ny mpandarantsika de teto zany olona zany ary nandray anjara teto mihitsy tam'izany tsika mbola mandray anjara daholo zao te andray anjara rehetra fa zao rehefa nanomboka tena niditra ny lalindalina de lasa izy aloha nivily tamin'ny ankavia de nivily tamin'ny ankavanana ela mety eritoana sy tapany tany hoany tsy fantatro niverina indray izy inona ary natonga azy niverina nefa nitoriteny raha zao nareo mivoaka kely eto fotsiny de mijery ambadika ao misy live koa zao toriteny koa tenin'Andriamanitra manokatra baiboly mitoriteny ihany koa mino fa mahatsapa ny tenan'izay olona zay fa ny nahitan'izay olo zay miverina ato anaty groupe zay maharesy mihitsy zany olo zany zao ary mahery foto amin'ny groupe zay maharesy fa lasa izy olo nandeha tany eritaona sy tapany niverina izy avy eo fa naninona ary izy niverina nandefasanay taratasy ve nandefasanay MP ve tratra ny teny Isaia 40:1-3 na mivily amin'ny akavana ianao na mivily amin'ny akavia ny sofinao de andreteny ao ivoanao manao hoe ity ny lalana ka andehana de narean'izay izy de zay andeha hiverina halleloia de faly be mety zay tena hoe Jesosy Isaia 30:21 ty olona ty ary maro na reny Isaia 30:21 hitako eto aisorako an'Andriamanitra
raha dimy mitonga dia tsy voalohatry fatrary volana desambra tsika tojo miditrosangamba am'izany a dia manonitra rehefa le volana alefa paska izy ianao zany a petsaka aminareo Isaia 30:21 eto ary misoran'Andriamanitra nareo. Isaia 35 zay izy izay ten'Andriamanitra vitsivitsy iverinao ihany tsika rehefa eo a fa andao efa gitsika ny Isaia 35:8 ka hatramin'ny 10 ho ten'Andriamanitra. Ary isy lalambe ihany dia lalana voavoatra izay natao hoe lalan'ny fahamasina. Tsy mba dia izany no tsy madio fa Jehova omba azy. Ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na teny adala aza. Ary tsisy liona sady tsy akarina biby masika tsy ho hita ao reny fa ninavotana no andiha azy. Eny, ninavotan'i Jehova iverina ka akanjona amin'ny fiompiana ary ny fifaliana mandrakizay no eo andohany amin'ny fifaliana sy faravoravora izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisetrola. Averiko le teny isy lalambe any ny ten'Andriamanitra dia lalana voavoatra. Io le lalana tenenina ry amin'ny Isaia 30:21 ilay miteny manao hoe ty ho an'ny lalana mandeha any fa io ny lalana. Io lalana io io voalazany amin'ny Isaia fa 5:30 isy lalambe any ozy izy dia lalana voavoatra izay natao hoe lalan'ny fahamasina. Lalan'ny fahamasina le tenenina ry aloha ry hoe na handeha amin'ny ankavia ianao na handeha amin'ny ankavanana dia ary ny sofinao te andreteny ao ivoanao manao hoe ity ny lalana ka handeha any. Io le lalana voavoatra io autoroute izy io fa zao autoroute vitsim-pandeha kely. Ny anaran'io lalana io tsy A10 tsy A5 tsy A26 tsy inona fa autoroute lalan'ny fahamasina. Tsy mba andiha amin'izany ozy izy ny tsy madio. Mahavariana ny tsy madio tsy mandeha zany zany hoe madio ihany zany mandeha eo. Ahoana ary le tonga le olona ty nefa ao ambadika indray misy miteny hoe tsy mandeha izany ny tsy madio fa Jehova omba azy ka andeha amin'ny lalana zay tsy ho diso any na de ny adala aza. Mahavariana misy adala zany andeha amin'io lalana io. Malitsika andresaka momba ny adala sy ny endry. Io lalana io fa lalambe amin'ny fahamasina. Dia misy olona zany eo adala. Mety adala tena adala, mety adala n'izao tontolo izao. Mahavariana fa afaka mandeha teo izy. Fa maninona ary izy ny afaka mandeha teo. Nefa ny olona mandeha amin'io ary vitsy. Nefa n'izy adala. Ary io adala ilay mandeha amin'ny akavanana amin'ny mahadala azy. Fa mbola mahare feo foana izy hoe mandeha amin'ity lalana ity. Io adala io tsy malala izay lalana tokony alehany izy. Ny ten'Andriamanitra toizako le izy. Tsy isy liona na iakarany biby masika tsy ho hitandreo fa ninavotana no andiha azy. Miverina amin'ile teny Isaia 41:9 taontsika hoe misy olona zany tsy nifidy ny andeha eo fa nofidian'Andriamanitra mba handeha eo. Dia ny tantanina zany hoe tantanina zany tarihana mihitsy eo. Any amin'ny lalakafa izy nitarihana eo. Dia ampianarina mandeha eo. Aikay ireny olo ireny natao hoe navotana. Zany izy no navotana tao anatin'ireo olona rehetrarehetra eo. Dia izy ihany ny afaka andeha eo. Eny, ny navotan'i Jehova hiverina. Misy ranam-bavy izay mpiara-manompo an'Andriamanitra taminay taloha. Dia rehefa manompo an'Andriamanitra moa zay ny mahalalambe ny fahamasina azy dia fahamasina amin'ny lafiny rehetra. Na anatiny na ivelany. Tsy hoe tsara anatiny na mitsara ivelany fa ny anatiny sy ivelany. Tsy hoe ny anatiny ihany fa ny eo azany fitafy zany tsisy ny any am-pon'ny olona ny jerena. Ravana. Ny anatiny sy ny ivelany hita eo daholo. Zany hoe
ny any anatiny ary tsisy mahita fa tsy andriamanitra fa ny ety ivelany aloha ny hitan'ny olona de manao ziplava manana fahamasinana tsara tsy mitanjatanjaka sy ny sisa reny asa am'izay zay nahazo azy fa ny verin-dalana izy hakabe mihitsy zay mahita ny sary ny ova kanto mihitsy na ny anarana ary novaina tena anarana tena manitotsitona hafahafa zay mihitsy fa karazana sary am'izay so mipetraka ka rehetrarehetra zay sary ilaina manao ohatra hoe zorone anankiray izy de ohatrany hoe manonitra an'le zavatra rehetra tsy azonao atao taloha de manao jupe eny apotika hoe de hitanao hoe manao an'le tongotra le microisé ohatry reny tongotra tonga n'le poketra de aika sary avareny de maka sary avareny de misolakanjo hafa ray de mbola mitovy am'le teo ihany napetraka mihitsy ary hoe misy message tia napetraka mihitsy hoe leo an'izany fahamasinan'izany fa tena seoko anao mbola mipiara mivavaka dolo ihany le hitany sary eo gaga be zay mivady Andriamanitra ino ny tiana azo tena liova-taranja izy marina ty anahy tena liova-taranja de zao ny zavatra teneniny tenin'Andriamanitra ny ampiarahany am'le izy de ren'le tenin'Andriamanitra reny hoe Andriamanitra de mampatatra ny vo mpamantatra ny vo Andriamanitra de mijery ny any anatiny fa tsy mijery ivelany ampiarahany tenin'Andriamanitra de fantatra nefa fa mpiara mivavaka taloha ny aran-tandrina fahamasinana todaolo ihany ny tena hitan'le izy de tsisy samyteny za moa nanao réaction anankiray ataoko le gaga reny tsy gaga am'le mahita an'le fitanjana fa gaga am'le fihetsika fa message tiako apitainy teny nandeha ny fotoana nandeha ny andro de tsy nifankahita tsony raha tiako hoe ina moa de aso hijeren'izany zao de tsy nijerena tsony ny compteny de tany taona maromaro taty arina nandeha FMP taminay tainy tomponareo mivady manao ny asan'Andriamanitra ao halleloia mandeha tsara ny asan'Andriamanitra ka mandrosondroso miadana eo manaona ny anareo any moa zay de manao asan'Andriamanitra zao de ozy manjay de efa hitako mihitsy tsy nanao tsoma fa zao ry izy mivady mba hiverina mba mikafo fiangonana ty Madagasikara te hiverina nompan'Andriamanitra ohatratsika taloha tsy azo atao manontany efa iza le zipo kely pititiny kely iny tsy azo atao miteny hoe ahoana le sary be dehibe le misy tenin'Andriamanitra iny tsy azo atao zay ny tena marina zay tsy mitory tsisy mitory tam'zany loza zay ino ty ataonao na ve de va olona tena tsy azo lazaina zaza mahaditra baka azy zao tsisy ny teny an'izany fa nisy feo tao arinany ny teny tamin'ny sofiny avy tao ivoany ny teny efa hoe ity ho an'ny lalana ity no andehandro tsara ngeravany io Andriamanitra io ary rehefa ianao tonga am'izay misy olona maray zavatra eto any de tratrany niavinavim-panahy hoe sa ga irery ozy le ranabavy resaka tamiko teto zay hoe nga ozy izy nga irery laivy azo jerena ozy izy tsy ady fandarantsika ty zany nga ozy izy irery ny laivy azo jerena raha nadarato satria tam'izay fotoa zay nisy fotoana nisy resaka tsy nifankahazo zay amy resaka fomba fitafy sy ny sisy io zany de nisy fifandonana fifamarena kely tamin'ny menatany za moa tsy niteny anazy fa nisoko tsy amehako tsony izy tam'izay fotoana zay de tonga izy de fa mihinana isorona tsy amety za hoe tsy ohatrany tsy mety amiko tsony le mahita ny paozina ohatrany io satria tena lasa hafa tanteraka mihitsy de tezitra am'izay de ozy mantsana nga moa irery izy ny fandarina azoko jerena ianao mantsy azy tsy irery tokoa be de be lasa tany tokoa eritaona mahery de verina indray izy manao tahiny tompo antsika eto tsara ngenareo raha mijery eto zay faly foana raha tsy jereto tsony nareo de mety malailo ihany zay fa za moa ry havana za io za de tsy mba de mba mifantoka amin'ny olona zay tsy hitako eto ary azy ihany fa za zao to de mifantoka ary to de faly be hoay
izy ty manao misy masokely anankiroa be ty sarindra falipanetany sarindra ay izy io sarazana zo Sylvie aleloia niary avana zay hitako eto ny tadidiko zay tsy hitako eto rehefa ela be ka ipodra eto ndray izy de zay vo tadidiko ary taiza hoa izy taiza elaela fa satria tsy mainty ohatry izy ary zao ny tsy eto ary anina ohatra ny tsy hitako eto tsy mba de mifantoka am'izany efa zany mifantoka am'izay eo aleloia zao le havana ny fandarina tokoa tena betsaka ary marina zany ary za io de mpandarantsika ty de faly zay rehefa mba betsaka ny mijery fa sanatria de sanatria zavatra napetraka hatramin'izay ny ainanay tsy azo atao ny faninana aman'olona zany ny andriany reny mba zao be mpijery iny ty tsy zany ny zava-dehibe de zao izavy ny olona ny atraikan'ny Isaia 30:21 miodika miodika fanana betsaka angenareo ny sorena rehefa araka ny tenitraritra mibetsaka amin'ireo rehefa tamin'ny volana desambra tadidiko mihitsy volana desambra 2000 tany tompona nabaviaina ohatran'izay za ozy izy ina moa zany le ohatran'izay za tany tompo pastera ozy izy ohatran'izay za ohatran'za zay mety tsy ianao ao ary de tapaka le zavatra ny teneniko teo volana desambra 2020 ny tena tadidika iny izy be de be niala teto rehefa nitolotsika hoe isika ry havana tsy mankalaza krismasy dadabe noely tena tsy mankalaza n'izany tsika satria tsy ao anaty baiboly zany tsy ao anaty baiboly tsy hainy zany ka de le olona teneniko teo tsy sady tsy haina ny tsy olona eto amin'ny fandarana zany ny teneniko teto zany fa ho lafa karaha nompon'Andriamanitra efa tany aloha be tany mihitsy zany de avy eo am'izay verina rehefa afaka elaela be de be niala rehefa volana desambra nefa ny any an-dalana any am'izay izy mety mahita fampianarana olona hafa de mitovy amin'ny zavatra ny teneniko teo tiany azonareo io mantsy ohatr'izay misy le izy raha za zao miteny eto de misy miheno any fa ataovy misy pastera amerikanina anankireky miteny amin'ny zavatra mitovy amin'ny teneniko eo te fa tonga de zay vo crédible am'izay za maromaro zavatra dinihako ohatr'izany ary tsy za rery ny tratra zay fa saika atsika malagasy samy malagasy eo raha ohatra misy zavatra teneniko zao eto hoe fahamarinana anankiray de mbola tsy de mandona fa raha misy pastera frantsay na amerikanina na afrikanina na zavatra fantafantadazy reny miteny an'iny de zay vo misy miheno le izy de any andalana any am'izay nareo tsy fantatrareo fa nareo efa fo fidy araka ny teniko amintsika foana ianareo togetina mijery indre mandeha eto azy tsy kisendrasendra iatokafanareo eto na feza teny ray ary ny enonareo de tadidio fa ino ny hitondra feo ao amin'ny sofinareo iteny avy aorinanareo ity ny lalana ity no isory ity no andeha ny tena ohatra hoe eny navotany Jehova iverina afaka lasa aloha eny fa miverina izy ary nandresy lahatra azy iverina tsy zahay aloha ny anay averikany zay eo de eo zay tsy eo de tsy eo ifandarany ty misy foany ty ity fandarantsika iny rehefa taloha olona valo mijery eto nanao toriteny en direct voalohany nanao live 5 kely mijery teto de ahoana mozy nareo no tsy hahafaly ana raha 3 nareo zany no mijery ary ahoana ny eritreretinareo fahakivana ary miverina 5 no mijery fa tany ange zany nialy ny zavatra fantatro tsy maintsy asa ny Isaia 30:21 halleloia tsy maintsy ainga tsy maintsy asa ny Isaia 30:21 ry avako
dia reny misy olona vitsy tafiditra amin'ny autoroute. Halleloia. Misaoran'Andriamanitra ianao, misaoran'Andriamanitra. Mahita olona maromaro eto deto dia tseto elaela dia eto indray ohatra miova zay le anarana dia avy eo miteny ianina ihany nge ty halleloia. Fa zay faly natsovainao any anaranao tsy zay nge nandresanahatra Isaia 30:21 andrefeo ianao amin'ny sivoanao na ity ho any lalana ka andehana. Ary io Andriamanitra io tsy kely lalana rehefa hiteny. Zany zao raha navavy Maria zao anaty vavaka izy rery ny tany. Halleloia. Misy anabavy zao teto ny teny ao izy tena resy lahatra, tena resy lahatra efa mivavaka efa ely zany olo zany dia nisy zaho izy tena resy lahatra fa tena marina le fahamarina, tena fahamarina le torinareo. Ao izy resy lahatra fa ny problème sisa ny vadiko mbola tsy resy lahatra ka zaho izy te handroso fa miandro ny vadiko dia nirariko mba ho vanginy Isaia 30:21 koa ny vadinao. Ray mitsotara loatra Andriamanitra nge ravana lalana ny lovatsika nge ravana lalana samy tsisy nafantatra mihitsy. Ny tena Andriamanitra amin'ny Isaia 2:20 ambadika kely eo mahafinaritra ahy ty teny ity. Isaia 42 nge vakitsika. Isaia 42 andininy fa 9:20 hitarika ny jamba amin'izay lalina tsy fantany ary amin'ny lalina tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary mitotoana halamako tsara. Izany zavatra no ataoko aminy ka tsy hamela. Hitanareo ny fidin'Andriamanitra zany io jamby io dia zao ihany ny zavatra amin'Andriamanitra tsy hamelako zany tsy hamelany zany tsy havelako io olona io raha tsy tahina. Jamba daholo tsika io tsy mahalala an'izao na zay zao tsy nifidiny handeha amin'izao lalana izao. Voalohany indrindra tsy mba atao anaty eritreritra ny hitory teny hitarika ny olona hitandrina fahamarinana satria sady tsy tao anaty fahamarinana tsy tao anatin'izany programme zany mihitsy hoe andeha hanao mpanompon'Andriamanitra. Lalana tsy fantatritsika daholo ty tahaka ny jambotsika mandeha eo. Iza ny nalala izay lalambe an'ny fahamasinana sy lalan'ny fahamarinana tsisy iambo mahalala an'izany tsika rehetraretra io. Fa tahaka ny jamba anankiray mandeha amin'ny lalana izay tsy fantantsika ireo. Fa inona no ahafahantsika nandeha teo? Andriamanitra no mitantana, Andriamanitra no mitarika. Tsisy nafantatra ty lalana ty na izana ianao. Asany amin'ny razambe anay tsisy nafantatra ty lalana ty. Amin'ny fianakavianay manomboka amin'ny fianakaviam-be any alohandry na avy amin'ny mamanay na avy amin'ny papanay rehetrarehetra kotiana daholy hatramin'ny kozay any dadabe anay ka ny kozina ny dadabe anay sy ny bebe anay torak'izany koa ny mampionona ny bebe ny fianakaviana manontolo na ny miray fasana na ny tsy miray fasana izay mivady rery no mitandrina zany hoe andro sabata. Nga io lalana nampianarin'ny dadabe anay ny dadabe anay dia fatra mpampianatra anay zavikely. Ny dadabe anay dadan'ny papanay dia tsaroko foana manana boky ohatr'izany izy ny ateviny io boky io soratany ka mpanoratra ngiarainy sady evangeliste mpitory-teny dia izy io fatra mpanafatra ny nay zavikeliny na ny zanany dia manafatra zavatra be dia be dia izay afatra tiany atao dia ohatra mba filozofa mihitsy izy dia soratany anaty taratasy afatra ho an'ny zanako larery ty tandremo anaka ny misotrosotro zava-maty misotrosotro alikola fa izaho ndray andro avy nanao fety tao Antananarivo tao ka izy any Ambatomanga no mipetraka dia niakatra tany Antananarivo nanao fety dia nanao fety tao Antananarivo tao tsy haiko izay fety nataony zareo dia sotro divay iray ivery da adidinay mihitsy mihitsy eto izany tatapianay mamono divay iray ivery ny sotro divay iray ivery dia nivoaka an'ilay fety dia te atoro be
dia natory teo amin'io tany hoe Analakely tanizany misy an'le seza vato ireny teo Analakely taloha. Dia nivoaka hono izy dia sendra mba hipetrapetraka eo ka teo amin'ny ohatrany teo Analakely teo amin'ny avy teny no nisy fety nataony zareo. Dia ohatrany mafana zany fa dia mba hipetrapetraka etsy amin'le seza. Dia hipetraka ny tanjony. Efa maharaina efa tsena, efa misy tsena, efa misy varotra satroka, varotra tsihy eo Analakely eo amin'ny tamin'izany ny tsena eo Analakely eo. Zay izy voataitra. Efa feno fa niarina avy maka satroka e. Zay voataitra. Dia nafarany hoe anaka atsaharo fisona zava-mahadomela fa ny dadabe anareo ny solodivay iray very hipetrapetraka ny nalehako teo izy teo amin'ny sezavatona Analakely varotra satroka ny nanay trano maraina. Dia mandraky ity ny androany dia tsy nisotro toaka tsony izy, tsy nisotro tsony. Dia mampianatra zavatra be dia be hatramin'ny fijerena hoe vehivavy alaina vady zany dia nampianarin'ny dadabe anay hoe zamina zatena rehefa mijery vehivavy ianareo dia misy condition maromaro zany mba le pozina vehivavy ity zany dia iny koa mba tia ampianarina anay rehefa ka vehivavy akana ravaka tokantrano dia vehivavy tahaka izao reny bebe ranjo reny alaina le ohatrohatry izao reny dia atorontorony eo daholo mafinaritra zany nefa ohatra be dia be zavatra atorony eo fa zao tsy mbola nanoro anay fianaka tandre amin'ny andro sabata tsy nampianariny anay zany. Fiza nitarika anay tonga teto ohatra ny jamba tsy nahalala n'izany fa hoy ny tena Andriamanitra amin'ny teny hitarika ny jamba amin'ny lalina izay tsy fantany any amin'ny lalina izay tsy fantany no hitondrako azy. Tsisy nalala an'izany mihitsy izay. Gaga sy talanjona sy variana hoe ahoana tokoa zany. Lalana inona ity? Fa zao kosa nefa tonga dia ataon'Andriamanitra voapirofo fa ny maizina ataony mazava eo anoloany. Zany hoe tonga dia tsapa zany hoe io ahoana zany izay kely ranjo ry dadabe. Ka zaka nakabao ranjo. Dia nay koa kelikely ranjo nareo ohatra tsy dia tianay le afatry dadabe. Dia nazy hoe kelikely ranjo ny nalaiko. Alleloia. Nga voatery izay tia dadabe dia tia ilay. Lisy taloara izy tojo. Maro ny torohevitra any a. Maro ny torohevitra. Nareo anaka ao sisa zany. Mba manapatra izy zany aza miaraka amin'ilay vehivavy materialista reny fa amin'ny fotoana ankeo izy nareo tsy eo intsony ny harenanareo dia tsy eo intsony koa ny vadinareo e. Raha izy ilay mahita anareo hoe tia anareo amin'ny pozinareo ireny ozy izy fa marina tokoa izy zany. Aleo mahita ve olona tianao amin'ny anao io ary za koa nanatra hoe rehefa andeha hifanao rendez-vous amin'ny vehivavy dia azaho toetra aloha raha mety a. Mano hoe ilay ny vehivavy ireny ilay namahitahita fa indraindray ilay mahitahita ravana tsy lenao tsony ny ty fa ilay zavatra nampahitahitanao a. Tena ankoatra hoe sorako n'Andriamanitra mivoana kely vetivety koa tsika. Za rehefa niona voalohany isy mampionina io a dia tamin'ireny crise 2002 ireny tsisy lasantsy. Bananina tomobile aina tamin'izany a fa ny lasantsy mihitsy tsisy nefa izay tsy maintsy ny fanao rendez-vous. Halleloia. Dia fanao rendez-vous izy mampiha za nandeha tongotra. Dia zatra teny Kazorana. Aha mba tiako hitananay za ty nge tonga ety a. Mba manana maizy ahany fa sao dia mba tsy mety aminao. Misy ny tomobile anankiroa banana tomobile roa tamin'izany. Dia teka hoe andeha tongotra andro misy tomobile ihany fa tsisy lasantsy gandrara eny koa. Izay mety, tena mety. Satria tonga tokoa ny fotoana boka ny trosa tsy nisy tomobile intsony na bisikileta iray ary tsisy mbola io izy mbola tianao hoe halleloia. Zangery avana tena io marina any ny afatra dadabe. Fa raha entinao daholo ny arenany rehetra misy olona mavita mindrina tomobilin'olona mihitsy anaovana rendez-vous vehivavy dia ahoana zany lafa tsy eo intsony dia ahoana diso fanatinana ilay olona dia avy anao eto mavaka fa tsy tafajanona ilay vehivavy. Zay ajanontsika eny amin'ny ny maizinao sisa ataoko mazava eo anoloany ary ny kototoana alamako tsara. Ny zavatra zany. Zany zavatra zany ataoko aminy ka tsy hamelako.
tanareo iny fois zany le jamba niditra tamin'ny lalana mbola voandehan'ny tany fa lalana inona koa tonga de mazava eo anoloana fotoatona tonga de alamaina isa lavana ny ala am'izany ianao ve lavana rainao le jamba de tiako ty lalana ty nefa lalana maizina nidiranao teo lasa mazava ny eo anoloanao mikotoatona lasa malama andriamanitra kerevana raha mitarika atsika toe mampahitatsika zavatra tsary ty iza tamintsika ary zao ny nahita hoe lafy ratsy zavatra ratsy etretinareo ty misy zavatra tolotereko anareo fa zavatra eko ny ariva teo ary tena nakasika ny foko ty zavatra ty ary za mampahery an'ireo ranabavy izay voakasika ty resaka teneko ty fa tsy teneko eto ny anaranareo misy olona ny antso any mampionina de nyteny olona io hoe zaho izy izy naman'ny olona mivavaka eo aminareo de zaho izy izy namany de nahita fiovana be teo amin'ny fiainany de fantatry hoe lasa nivavaka izy fa zaho izy nieritreritra hoe lasa mivavaka am'le atokom-pivavahana manohatra ny Kristy zay de tsy narahiko izy izy hitako hoe mivavaka fa tsy nainteresa zako nge mba mivavaka ozy izy voariva teo za tantara tereko anao zany de ozy izy hoe fa zao rehefa ozy izy misy feo reko tena feo reko miteny hoe atsoy ty olona ity mantseleranana bavy eto amitsy atsoy de mibosesika ao anaty atsoy izy misy feo tena miteny de natsoiny am'izay le ranabavy eto amitsy ranabavy eto amitsy koa tsy salasala nitsory vavolombelona sy nampianatra zao ny marina zao ajanono zao atsary tisy totsika ivavaka aleloia le ranabavy io zany tsy nampianatra baiboly fa zay zavatra hitany fotsiny sy ny ainany no natorony any olona io tianao nisy fiovana ohatra anazy fiainanao ataovy zao aza minona zava-padina ntsony aza manao firabaravaka sy ny mpatalosi ny sisy rentsony de zao ny zavatra tena mahafinaritra teneko anareo vo nakatoan'izay olona io nakatoa tonga de reta fiovana teo amin'ny fiainany io olona io tena nanamafy zaho izy efa mivavaka tsy nainteresa ihany fivavahan'le olona teto amitsika zany fa le feo zay mihitsy le zavatra teny nisy feo miteny io nge le 30-21 ry avana isy 30-21 nisofinao de an'le teny eo ivoanao manao hoe ity ny lalana ka andehana zafady vonakatoan'lay lalana tonga de ony tena manitra ny maizina ataoko mazava eo anoloana ny mikotoatona lamako tsara izy aminareo ny afaka hiteny sy hijory vavolombelona fa atramo zay nitandremanareo fahamarinana atramo zay nidiranareo tamin'izany hoe fanamasina tena ka vo mepotika ny fiainanareo iza tena maingavy an'izay olo zay mihitsy afaka mianao appel izy asitsika débat kely tena hijory vavolombelona arovo ny hevitra ao za hiaro ny hevitra hoe nisy olona ve teto atram'izay nitandrema ny didin'Andriamanitra vo meny epotika ny fiainany fa za teo de miteny anao fa tsy nisy zany satria ten'Andriamanitra mihitsy tena miteny hitarika ny jamba am'izay lalina tsy fantany ary eny amin'ny lalina tsy fantany mitondrako azy ny maizina de ataoko mazava eo anoloana ary mikotoatona lamako tsara zany zavatra ny ataoko aminy ka tsy amela ny atongavatsika eo nge ny ela ry avana ary zany nge mahatonga ny olona anankiray nahita ihany nahazo ihany nahita mazava lasa malama ny lalana efa nahita aloha fa niezaka ny vily amin'ny akaviny amin'ny akavanana fa iny ndray de tsy maintsy ampatsiavin'Andriamanitra anao na tianao na tsy tianao ary iny le tsy ampahita tory anao amin'ny toromasonao anao zay zao aminao fandalina mahatory tsara fa anao tsy mahita tory ahoana marina ihany angezany ahoana marina le resaka amin'izy mivady ihany angamba raha zao mitoy de iny am'izay anao sokisoko miadany reo de hitanay ihany de faly zay Jesosy Isaia 30-21 ty halleloia ny ten'Andriamanitra iverina nge izy ny ten'Andriamanitra am'le 35 vakitsika eto zafady fa maimaina ny tenda le 35 Isaia 35 teo eny navotany Jehovah nge verina ka ianao nge fa tonga anao verina tsy hoe kory tianao mahita anay mety tsy de tena anisan'ny olona maty hijery ngamba za raha hoe resaka hoe bokosité ngamba ny lazay tena azo lazainy
tsy ny hira mahafinaritra ataotsika, tsy ny décoration hitanao reo akory, tsy ireo animation hitanao arinako reo, fa inona Andriamanitra mihitsy mitondranao ivelany. Alleluia. Ry havana malala, tian'Andriamanitra ianao ny tena marina, ianao tonga eto io, ianao tonga eto io, nenay kosa mahita pasteur. Alleluia. Merci Erika. Alleluia. Ianao tonga eto io, tsy tonga fa mitaria zay nitadio. Ianao lasa, iny ianao le mivily amin'ny ankavia, iny ianao le mivily amin'ny ankavanana, ianao le miverina mari an'le feo ao arinanao. Ety ny lalana andehana. Averika any tsy tsika rery, tsy eto amintsika rery kory zay lalan'izay, fa eto aloha ny tetitondran'Andriamanitra anao. Alleluia. Amarana koa Isaia 48 andiny fa 7 hatramin'ny 8. Aminaran'i Jesosy zao lazain'i Jehovah mpanavitra anao ray masina Israely. Izaho Jehovah Andriamanitra anao no mampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalina tokony alehanao. Hitanareo, tsy tsika ho tsisy ny fidy zany. Zany te hifady, zava te handeha amin'izany lalana fahamasinana zany. Natosy zavatra daholo tsika tonga eto tompoko. Tsy nisy amintsika eto na de ray ary tany amin'ny nisy azany zay, za zany ohatry mba te hitandrina fahamasinana. Fa ny tena marina, iny ianao, natositosiky ny onjan-drano mpiainana teny ianao, dia nandalo teto ianao. Inona moa le teto? Tsy ny fandarona andramoka izao fa le Jesosy Kristy tompony sy sabata izay toriana eto. Dia vao nandalo ianao, nieny fotsiny ianao, mety zavatra 1% ny zavatra tenenina eto zay no nakatoavinao fa inona ny vokatra zay? Efa nataon'Andriamanitra nahita mazava teo anoloanao sady ianao. Tadidio fa tarian'Andriamanitra ianao. Isaia 48 17 zao no lazain'i Jehovah mpanavitra anao ray masina Israely, Jehovah Andriamanitra ao, mampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalina tokony alehanao. Tsy fantatsika ny lalina tokony alehantsika, fa Andriamanitra no mahita sy mahafantatra. Ary mampianatra antsika Andriamanitra mba ahita soa, mampianatra antsika ahita soa, ahita fahasoavana. Hoy ten'Andriamanitra hoe sady mitarika anao amin'ny lalina tokony alehanao. 20 toy izay anenao mba niain'ny didiko. Dia ho tonga taka ny ono ny fiadananao, ary taka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao, ary taka ny fasika ny tananakao, ary ny aroky ny kibonao ho tahaka ny sombo-pasika, ary ny anaran'ny jotapaka na ho foany ao anaty treko. Zao jereo zany teny ranam-pahaviana. Zao ranam-pahaviamandreo mpitarika ny olona, entiny ny mamany, entiny zany no mitandrina sabata miaraka amintsika. Hoy ten'Andriamanitra ny 20 toy izay ane mba niain'ny didiko ianao dia ho tonga tahaka ny ono sy ny fiadananao. Misy olona zany efa tokony nandroso lavitra be, fa zao mbola tsy nampandroso azy, dia araka ito mihitsy inay ane ianao mba niaino zany, tsy niaino zany ianao. Dia jere tsara, iverina ihany ianao avy eo iaino. Ka ianao nge rehefa hitan'Andriamanitra, rehefa tafiditra anatin'ny vision-n'Andriamanitra ianao, anaty viseran'Andriamanitra ianao, dia zao na iodikovina na iodikovana anazy ianao, efa nofidiny dia tsy mba nariny. Fa ny problème, raha tokony efa tonga 100 kilometatra ianao, teo amin'ny 20 kilometatra ianao no miverina, dia le miverina nataonao iny 20 kilometatra miverina, tadidio fa raha iny 20 kilometatra niverinanao iny, raha nitoizany efa 40 kilometatra ianao zany zay. Nefa ianao niverina, zay zany ianao navita 40 kilometatra, 20 aller dia 20 retour, dia mbola voanomboka iainga indray ianao. Hoy ny tena andry, inay ane ianao mba niaino hoe. Ohatr'izao ianao efa taiza, ohatr'izao ianao efa taka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao, dia efa taka ny ono ny fiadananao. Androany mananatra antsika, io rehefa hoe hidirana, Andriamanitra no nifidy anao, dia tsy maintsy hidiranao io. Ianao io zany zao niza tonga eto, dia tadidio ty teny ty na hoelana ho aingana, tsy ozina akory ty teneniko anao ty fa fitahina, satria hoy tena Andriamanitra hampianatra anao ahita soa izy.
hitondranao any amin'ny fisonga andriamanitra fa tsy hitondranao faty, hitondranao mpandresaka andriamanitra fa tsy hitondranao resy. ho azavainy eo alohanao dia ho ataony malama ny kototaona. Inay ane ianao, toy izay ane ianao mba nihaino mididiko. Androany zany, aza manaotra ny olona teo alohanao ianao, hoe ho tonga eo ihany avy eo, fa niverina aloha. Dia lasa isy rahatrapazy ngezabe ho ataonao. Le olona niara-niainga taminao efa any amin'ny 900 kilometatra. Ianao teo amin'ny 20 no niverina ty amin'ny 0, dia anetsika 90 indray ianao. Ianao zany ianao 100. Ny arerahanao, ny fotoana laninao, ny olona efa ny amin'ny 90, efa manomboka mahita foana. Ianao zany mba tonga eny amin'ny 90 eny, efa navita 100. Dia aiza zany ny fatiantoko amin'izany. Toy izay any ianao mba nihaino ny didiko dia ho tonga tahaka ny io ny fiadananao. Androany, aza emotra tsoa aza vositra tsoa izay fahasoavan'izay ravana. Efa eto ianao zao. Tia anao Jesosy. Nitondran'Andriamanitra anao eto. Amin'ny filazantsara tahaka izao, nitondrananao any an-danitra. Tsy ampy ianao ny mivavaka. Fa anao mivavaka amin'ny fanahy ny fahamarinana araka ny tendranam-bavy Maria teo. Ho any an-danitra isika ravana. Ho any an-danitra isika. Zaho matoky fa voarinao izay afatra izay. Nahodika amin'ny ankavia ianao. Nihodina amin'ny ankavanana. Tadidio izay Isaia 30:21 nihoditsika teto androany izay. Nahodina na mivily amin'ny ankavanana na mivily amin'ny ankavia dia ny sofinao dia andretena ifonao manao hoe ity ny lalana ka andehana. Raha ity ny lalana, maninona tsy andehanana? Ho aiza ihany ianao? Roviana ianao ny iverina. Halleluia. Tontsika eo amin'ny fizarantsika fahatsapana. Iza ny zara fahatsapana iny ny kantoko misy message alefako reto iny ny kantoko. Afaka miantso nareo izay maniry. Inona zavatra voarainao teo tamin'ny toriteny? Misy zavatra fahatsapana ve mba voarainao dia afaka mizara fahatsapana ianao. Halleluia. Dia afaka manao appel izy ary amintsika no hiditra izara fahatsapana voalohany dia ho tahin'Andriamanitra ny izay olona izay. Tahitompo raha natojo ianao niditra voalohany inona ary ny fahatsapana voarainao androany. Bazarainao aminay. Ka Jesosy tsika rehetra makasitaka pastera Jesokmanjo tamin'ny teny mampahery mpianatra na tena makasika anazy dia tena hoe posteny principal mihitsy hoe nanidina vidina tena hoe natsapany fianaka hoe tena midina marina nyezaka nanao an'izay fa lafa Andriamanitra mahery midina an'izay hoe tena amin'ny ankavia Andriamanitra dia lasa indray no nakany amin'ny ankavana no tany amin'ny ankavana indray lasa indray no amin'ny ankavia. Fa nahafinaritra anazy dia misy feo ihany avaoriana manendrika dia tena hoe tsy nampimelan'Andriamanitra marina ary hoe tsy nampisoavina ny tena zava-dehibe dia tena niova ny fiainako sady itsorokavolombelona amintsika mpendretra fa hatramy tandremako fahamarinana fahamasonana nyenoko ny feo avao faharivo dia tena niova ny fiainako tena tahin'Andriamanitra nitsokatra ary marina ny ten'Andriamanitra nampianatra anazy ahita soa dia tena nahita soa tokosa ny tenako dia mahafinaritra anazy zarany fahafatapana izany amintsika rehetra tahin-Jesosy tahory. Halleluia. Mankasitraka indrindra tojo mahafinaritra mihitsy ny fizarana fahatsapanao sady manampy anahako amin'ny toriteny. Halleluia. Dia tahiny tompo ane tojo dia Andriamanitra manankiray mpasavina hamaly anao hatrany hamaly soa anao. Misaotra indrindra. Tao indray antsika hampiditra ny ranambavitsika Tiana Rakotoarizaka izara fahatsapana ihany koa. Tiana Rakotoarizaka anao ny fitenenana. Inona ny azonao lazaina? Tahin' Jesosy tsika rehetra dia misaotra pastera nanome fitenenana. Fitrapana sy teny masina ihany teo dia surtout ny teny rava Sokomalala Marisô hoe Andriamanitra dia miseho zavatra betraka ary indraindray tsy takatry an'izay tsika izany. Fa ny ampaherezako anareo raha malala dia vetivety ihany ny
zavatra mahafaly sy miarena azonareo amin'ny zavatra ratsy ity ataony. Fa Jesosy efa niteny fa izy ny lalana sy ny fahamarinana mandrakizay izy irery ihany. Raha te ho sambatra ianao satria ahazo fahasambarana mandrakizay ianao, tena hoe fiadanana, dia Andriamanitra irery any ary Jesosy irery ihany ry afa-malala. Dia azavary marinana izao zavatra ratsy izao fa tsy maharitsy ireny. Jesosy ihany no tena làna fahamarinana sy tena famonjena. Mankasitraka pastera. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra Andranabavy tia narakotoary zakontsika tao anatin'izay fizarana izay nataony izay. Andriamanitra manakirepasavina koa ny amaly fitianao. Antaontsika mbola piditra olona anankiray indray izara fahatsapana manaraka dia tahiny tompo Ranabavy anao ny fitenenana, inona ny fahatsapana zarenao amin'ny mpijery? Episatra pastera nanome fitenenana tahiny Jesosy tsika tsirairay avy. Fahatsapana azo koa zany sady fijoroana vavolombelona ihany koa, dia tena hoe zay izaho tamin'ny teo aloha tamin'ny mbola tsy nanaraka izao fandarana izao, tena hoe fatra-piaino izao karazana live rehetrarehetra izao fa tsisy ninina azy firiavana. Fa rehefa tonga teto naheno ny fitononana fahamarinana, fanarana ny tena hoe fahamarinana sy fitalenana sabata, tena hoe alleluia be teny fikitra tsy hitanjaka na ray segonda ary hoe mampifandaharana na hoe tsy mahay tena Andriamanitra toriana eto. Fa tena hoe tsy foiko riavana, tsy foiko tena hoe fikitra tena hoe nahazo fahasoavana lehibe, fahasoavana miafasoavana, tena hoe hitaritako tena ohatrany teo bataiko mihitsy ny tanakabitsy sy izay olo fantatro hoe ndao riavana. Fa tena mampalahelo amin'ilay olona tsy indraindray ohatrany hoe mahita ilay hoe firy fotsiny tsika mijery an'ilay izy dia hoe ohatrany hoe sanatria hoe tsy dikan'ilay hoe ilay izy amin'ilay hoe firy fotsiny ilay mijery an'ilay live, fa ny zavatra tsara riavana mampangidy mitsofina ny olona arak'izany teny Andriamanitra izany mihitsy hoe raha hitoriana fahamarinana izao izy hoe mitandrina biby maloto tsy manao krismasy dia efa mampangididy azy izy ialany ary dia ohatran'izany tsika eto. Aleontsika hoe tsika dimapolo eo fa tena hoe dimapolo manaraka an' Jesosy ho any an-danitra, dia rahina Jesosy riavana fa zalo dia tsy fokony na ray segonda ary tsy ahena fandaharana, tsy hanaraka tena Andriamanitra tomponahitra Andriamanitra rery ihany. Alleluia, amen. Misaotra pastera. Alleluia, mankasitraka Ranabavy anisan'ny olona nisitraka fahasoavan'Andriamanitra eto amin'izao fandaharana izao ianao Ranabavy ka dia misaotra anao mijoro vavolombelona, dia Andriamanitra manakirepasavana amaly fitianao. Mbola misy ny zara-pahatsapana tsy maninona fotoanan'izany zao mpanosika indray Ranabavitsika linahary, inona ny fahatsapana ho zaraina linah androany? Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy sika mianakavy dia misaotra pastera nanome fitenenana. Ny ahy zany no tena nakasika dia ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Isaia teo ilay hoe 42:16 ilay hoe tsika rehetra marina tokoa dia jamba daholo fa tena hoe samy nanaiky ny tarehan'Andriamanitra, nanaiky mazavainy ny maizina izay tao amintsika, nanaiky tsika no alamainy ny fotoana tao amintsika, dia tena hoe nakasika be azy fa tena marina tokoa izany fa tena hoe ianareo no mitarika anay amin'izao lalàna fahamarinana izao, dia tena hoe mankasitraka anareo mivady lehibe tokoa, tena hoe ingany mbola hitarika jamba maro tokoa nareo amin'izao asa fanompoana ataonareo izao, dia mampahery anareo mivady mandrakariva, dia tahiny Jesosy mandrakariva. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra Ranabavy linah ihany koa tao anatin'ny fizarana fahatsapana. Andaontsika piditra olona ray farany. Alleluia, piditra olona ray farany tsika misaotra amin'ny fizarana fahatsapana fa mampahery tokoa. Tahiny tomponay ary Ranabavitsika Makirinina. Ranabavy Makirinina ny fizarana fahatsapana farany amin'ity androany ity, miandry azy kely tafiditsika fa somary miraikitra kely ngamba ny connexion Ranabavy Makirinina ao Koweity ao, izy nizara fahatsapana farany tsy tafiditra ny appelany elana tsiny ratsiratsy connexion ngamba izy dia tsy tafiditra ny
ny apelany ao ary sika rehetrarehetra ieno irytsika rehefa ieno irytsika de andeo ataotsika tirity mahafinaritra foa ny tity rehefa miresaka momba n'izany tsika de andao tiritiana ataotsika ny sitraponao Andriamanitra zany ny sitraky ny fonay de ny sitraponao ihany no ataonay Halleluja. Misaotra ny Maria zao tamin'ny toriteny nafinaritra misaotra nareo rehetra nahatratra ny fanay eno itsika de hivavaka avatra antsika aorinany tirity de avy koa tsika hivavaka ho an'ny firenena. Halleluja. Amen. Ameno finaritra daholo isika tsirairay avy. Halleluja. Misaotra nareo rehetra tamin'ny fizarana fahatsapana. Cool.
amen jesosy. Misaotra anao zay Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra. Mideranao zay ary mankalaza ny anaranao, ary manome voninahitra ny anaranao ny amin'ny fatanterahany fotoana sy ny amin'ny fafahana ny zara izany teny izany. Misaotra Jehovah-Andriamanitra satria nahakasika ny rehetrarehetra reto indray ny teny androany. Misaotra ny amin'izany teny maminao zany tokoa ary dia ndre tokoa zay Jehovah-Andriamanitra tena hoe tarihanao amin'ny lalana tahaka ny jambo zay tarihanao amin'ny lalana zay tsy fantatray. Nefa Andriamanitra ny natongavana teo ny ela dia naravinao ny mikotototaony, taony voanihitra dia nisitranonao ny aretina, taony voanihitra dia nafahanao ny trosa, taony voanihitra dia nampodinao ny vady, taony voanihitra dia nitahinao ara-bola. Misaotra Jehovah-Andriamanitra. Misaotra anao satria lalana tsy fantatray tokoa nitolanao anay nefa nihitanay ankehitriny fa lalana mahafinaritra, lalam-piadanana, lalam-pifaliana, nananay fahasoavana, nananay fiadanana ary tahinao ny fiainanay. Ka mba tahiry Jehovah-Andriamanitra reto mpanomponao zay mety mbola tsy ao anatin'izany lalambe any fahamarinana izany, fa nainao masina no andresy lahatra azy ireo. Engana izy ireo andre an'le feo avao ivoany, enony amin'ny sofiny miteny amin'ny tiany lalana ka andehano. Halleluia. Misaotra Jehovah-Andriamanitra. Tsisy avy amin'ny herinay tokoa natanjakay fa ianao no nitarika, ianao no nitarika ny mpanomponao, ianao no namerina ireo olona ireo. Zay koa Jehovah-Andriamanitra faritra mba ataonao fitaovana mba hamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Reseho lahatra ny tsirairay avy dia ampahitao aminy, ampahirato ny mason'izy ireo, ahita fa ity ilay lalam-pahamarinana, ilay lalam-pahamasina. Ho anao ny voninahitra, ho anao ny derany saotra sy ny voninahitra ny aja ambony indrindra. Da izany teny izany tsy voafafa mandrakizay mandrakizay ampony reto reto ary na anatin'ny torimaso ny lalana ary dia hainao an'izany feo miteny avao ivoany manao hoe ity ny lalana ka andehano. Misaotra Jehovah-Andriamanitra ny amin'ny lalana sy fahamarinana izay omenao anay dia Jesosy Kristy tompony sabata izany. Misaotra satria tena nasoa ny fiainanay, tena mahasoa ny fiainanay Andriamanitra. Voninahitra ny ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Be ny tsy voalazako, fony fisainako ary kely ny fatakarako Andriamanitra. Fa mihoatra lavitra anao izay mba nieritreretiko ny ataonao amin'reto mpanomponao rehetrarehetra tsy hakanavaka ireto ho voninahitra naranao rery ihany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsika nabavitsika kadaka ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo nabavakadaka anao avy hatrany ny fitenenana. Tahin'ny tompo tantera dia tahin'ny tompo daholo tsika rehetra dia mankafy tsika indrindra tanteran'ilay fitenenana dia hiara hibavaka tsika tompo. Ry rainay izay ny an-danitra tena hoe misaotra midera mankalaza ny anaranao zay Jesosy tena nahazo ny teny mamy nentin'ny mpanomponao Jesosy tena nitiavanao anay zany. Misaotra Jesosy fa tena hoe na sakafo fanain'izay zay tsy hariva ty Jesosy malala, tena hoe na mandeha kabina mandeha kabanina Jesosy dia misy feo foana Jesosy mitarika anay amin'ny lalana anay Jesosy tena mankasitraka Jesosy tenao ilay Jesosy tena Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra izay mitarika anay tsirairay avy Jesosy amin'izao fandarina izao Jesosy tena hoe samy nandeha tany amin'ny tany izay nivavahanay izay taloha Jesosy malala fa tena hoe natorinao tena hoe anao nitarika anay amin'izao bavaka atao amin'izao fandarina amin'izao vavahana ataonao eto Jesosy tena misaotra ranay izay an-danitra fa tena hoe nomenao fahamarinana nomenao fahamasinana izay mpanomponao eto Jesosy tena misaotra ranay izay an-danitra ary ankehitriny Jesosy dia mibavaka ho an'ny firenena izay Jesosy malala tena hoe izany firenena eo Madagasikara izany Jesosy tena mbola ao anatin'ny fahalotoana Jesosy tena ao anatin'ny tsy fahamasinana Jesosy tena ny olona Jesosy tena mbola very Jesosy amin'ny fijezijezoana Jesosy ianao ilay Jesosy tena hoe hanova azy ireo ny fanay masina anao Jesosy tena hoe ranao masina Jesosy anadio ny vahoaka malagasy nao io Jesosy malala tena hoe be kristianina Jesosy fa tena hoe mbola tsy manaja ny anaranao Jesosy malala misy manatera izay Jesosy amin'izao fotoana izao dia hijery ny firenena io Jesosy malala
tena jerevanao koa jesosy taolo samary samihafa izy tanan'izay mitsaga ao amin'ny firenenana io jesosy ianao ane jesosy tena hoe hiaro tanteraka na ireo mahanantso koa jesosy malala raha ireo tamboty jesosy ianao jesosy hijery azy ireo tsy raha hiavo jesosy malala tena hoe ianao jesosy tena rakofa ny ranao matiny andeha hijery io tanjasana io zany jesosy malala mety misy koa jesosy malala ao amin'izao fotoana izao mety hoe misy marany any amin'ny hopitaly any jesosy tena hoe ianao ane hijery azy ireo jesosy malala dokotera ny lanitra ty manam-paharoa ianao jesosy tsisy aretina sikitranao naretim-panay naretinofo jesosy misy somatoky zay jesosy am'izao fotoana izao na dia tena hijery an'io madagasikara na io jesosy tena nafaka amin'ny loto rehetra jesosy tena nadio jesosy tena nome fanamasinana an'io madagasikara na io misy soatra indrindra rainay zay an-danitra ao raha misy zavatra tena hoe tsy voalazan'ny vavako fetanao masoana tsiray jesosy malala ianao any tanteraka an'izany aminay tsy raraha iaby jesosy malala misy tahotra rainay zay an-danitra ao misy tahotra ny fitiavanao anay tsy raraha iaby raha isaraketo zay amin'ny tiariva aty jesosy tena hoe tantanina sombina amin'ny tokantranonay tsy raraha iaby dia mbola anao any mety olo-maso anay tsy raraha iaby jesosy malala natonga maraina dia koazonao ndray za istaoranay ny anaranao jesosy mankasitraka indrindra rainay zay an-danitra ao anao reny any dera mihaja voninahitra taloko mandrakizay alleloia amen jesosy alleloia mankasitraka indrindra andranabavy kadaka amin'izany mivavaka tena mirehatra sady manitra hitareo mahafinaritra be sady mirehatra tsara zany mivavaka izany jesosy any amaly fitianao maherezatra any hatrany dia tombory sady mitombo fahasoavana dia maherezatra any amin'ny asan'andriamanitra misaotra antsika rehetra ihany koa zay tonga niaraka taminay teto androany tapitra ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola afaka mitohy raha mbola tsy mahita tory ianao na mety mbola atoandro any amin'ny toerana misy anareo amin'izao fotoana izao na alina ihany koa na vao maraina dia ny akiradio mandeha andro aman'alina afaka mihaino ianao akiradio point radio 12345.com akiradio point radio 12345.com afahana mihaino no njatao akiradio mandeha andro aman'alina misy tolotesika ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandara zao mbola te hihaino ianao amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva tahitoko daholo voninahitra n'andriamanitra misaotra anao halleloia raha mbola tsy tonga amin'ny lanitra jesosy ka velinaina somatsaritsika dia rapitsika dia efa eo aneto indray rapitso amin'ny telo arivotsika miaraka amin'ny groupe zay maresa anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra ary amin'ny sivora sasany alina kosa dia miaraka amikoindrainareo miaraka amin'ny ekipa hafa manaraka indray rapitso samita iny tompo bonne nuit daholo tsika mianakavy amen